Misika sy simba avokoa ireo fitaovana rehetra ilainao amin'ny ankamaroan'ireo efitrano fandraisana solombavambahoaka valopolo eny an-toerana. Tsy misy intsony ny fanamboarana amin'ny ankapobeny ny trano misy ny solombavambahoaka hatramin'ny taona 2020. Fikarakarana vonjam-baika ireo simba no ataon'ny mpiasa ato amin'ity trano ity. Isan'izany ny fanamboarana ny hidi-baravarana sy ny jiro ary ny rano. Ity farany izay tsy misy na inona na inona azo nataon'ny Jiramata amin'ny fotoana natongava teny Androany. Tsisy rano na ny ato tsisy rano daholo. Dia miezaka fotsiny ny mpiasa zany manadio mitondra sio manondraka rano sy ny any manao WC ambe WC. Tena tsisy rano mihitsy zany. Kely zany misy rano zany fa kely pression tena kely. Tsy mahatosika le maloto. Efa ela misy an'izay olona zay. Fa tapa-bolana any. Fahampotehana sy loto no tazana teto manomboka amin'ny fidirana ny trano ka hatrany anatin'ny efitra. Na inona tsara azy ahitana mpivarotra. Misy lalàna fe ao anatin'ity centre d'accueil eto Tsimbazaza ity saingy tsy misy manaraka izany raha ny fanadihadiana. Tsy afaka hanomboka ny fanamboarana nefa ireo tompona andraikitra raha tsy miala eto Tsimbazaza avokoa ireo solombavambahoaka ny tetezamita ireo. Tsy fantatra treto ny vola atotona amin'ny fanamboarana ity trano ity. Ireo tompona andraikitra eny an-toerana ihany no mampiasa ny vola siza eo am-pelantanany amin'ny fanamboarana madinidinika. Tsy misy ny appel d'offre avy amin'ny fanjakana mahakasika ny fanamboarana ny trano. Tafiditra amin'izany ny fandokoana sy ny fanoloana ireo fitaovana simba. Amin'ny faha-20 ny volana febroary izao no atao ny fivorinana tsy ara-potoana ataon'ireo solombavambahoaka voavidy. Ankoatra ny fanendrenan'ny Prime Ministra, horesahana amin'izay ny fitsinjarana ny efitrano andraisana ireo solombavambahoaka ireo. Ny avy any amin'ny faritra kosa no lohalarina amin'izany fahazahoana efitrano raha ny vaovao voaray. Ny azo antoka dia tsy ho vita ao anatin'ny 3 andro ny fanarenana ity. Izany hoe hamantana ny malotony tsy etian'ny tetezamita izany ny solombavambahoaka ny Repoblika faha-efatra raha tsy misy ny ezaka maika atao.